fa iresaka zazakely izay ihany moa isika raha tsaroantsika dia nisy ireo kambana niraikitra teo amin'ny kibona ireny antsoina hoe siamoa reny moa dia tsy izay fa i mahagaga sy mahalatsa izay natao fandidiana tany Paris tamin'ny taona 2024 dia ho fantaritsika kosa reto anatin'ity fanadihadiana ity hoe manahoana izy amin'ny rahalahy ireto amin'izao fotoana izao. Efa taona taty aorian'ny fandidiana natao azy ireo dia salama tsara i mahagaga sy mahalatsa ireo zazakambana izay niraikitra teo amin'ny kibony. Tamin'izy ireo vao 7 volana monja no natao ny fandidiana azy roa lahy ary tsy maintsy nalefa tany ivelany izy ireo nanaraka izany fandidiana izany. Ny fitondrana teo aloha no niantoka ny lahy rehetra nandritry ny fandidiana azy roa lahy ireo. Tany amin'ny hôpitaly Necker tao Paris no nanaovana ny fandidiana ny 19 volana Jiona 2024. Salama tsara izy roa lahy amin'izao fotoana izao ary manohy ny fianarany saingy eo amin'ny fanampiana ra-tsakafo ny reny no misy ny olana. Izao ny fianarana izany mandeha fa le mimba ny sakafo zany tsy zany miantoka anazy ny hoe fikambanana iray zany. Fikambanana no miantoko izany. Zareo zany efa eto no mipetraka amin'izao? Eto izahay mipetraka izao agnaty lapitaly. Manahoana ny fahasalamany amin'izao izy roa lahy? Tsy magnino fa ça va izy fa araka sakafo ihany ny problème fa ny fahasalamana ça va. Efa eto andrenivohitra no misy any mahagaga sy mahalatsa sy ny reniny amin'izao fotoana izao ary mivelona amin'ny fanampiana izay omeny malala-tanana izy ireo. Mbola tokony isa nefa ny fandidiana izay mbola tokony atao amin'izy roa lahy ireto saingy tsy mbola fantatra hoe ny reniny mahakasika izay fa mbola miandry ireo tompon'andraikitra. Mbola maro ihany koa araka izany ny fanampiana izay mbola ilain'izy telo mianaka ireto.